Ampifaliana riavana malala no zontsika mihoana toy izao indray iain'ny tenin'Andriamanitra. Ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra koa sakafom-panao antsika amin'ity anio ity. Ho aminareo izay olona voantso malala amin'Andriamanitra ray sy voatahiro an'i Jesosy Kristy ary tombona ho anareo ny famindram-po sy ny viatanana ary ny fitiavana. Amen. Alasinainy 17 Oktobra 2022 manjenantsika ireo hevitra hoe mamoria vokatra ho an'ny Tompo. Andeha riavana sy dera sankalazan'Andriamanitra isika. Mety hafantarana ary fihena rehetra mibio an'Andriamanitra fa Jehovah nahodriraka tokony atahorana mpanjaka lehibe ambony tany rehetra izy. Mandresy firenena maro izy ho ambanitsika ary fety samihafa ho ambany tongotsika. Mifidy lovantsika ho antsika izy dia ny voninahary Jakoba izay tiany. Amen. Naina, Sonia Kelly,
andeha hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka ary fanamasinao, Andriamanitra tompo mitamintara ianao, ka nilaza sy nanafatra ny tokony ataonay sy ny tokony ho fantatsay, koa misaotra anao izay midera mankalaza zay mame voninahitra narinao masina, fa miendrika anao loatra izany. Tompo, fona aminao izay fa tsy tanteraka, mamindrafo aminay, mamelany eloka indrindra ho an'ny firenenay. Raisiny amin'ny finoana ny famindraom-ponao, feno fananao masina izay raha handreny mofinainy, anananay toky amin'ny finoanay, fa Andriamanitra mpamonjy anay tokoa ianao, ary vokatra ao izay. Aminaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ity ry havana malala dia hitanao amin'ny bokin'ny Rota toko voalohany 2:1-10 ka hatramin'ny 7:10. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary hoy Naomi, miverena ihany ianareo anaka, nahoana no hiara-mandeha amiko ianareo? Mbola misy zazalahy vana ato an-kiboko mba ho vadinareo? Miverena ihany ianareo anaka, ka mandehana fa efa antitra aho ka tsy ahazo vady intsony tsy akory. Raha hoy izao manantena ihany aho, enina dia hanambady an'io alina aza aho ka hiteraka zazalahy. Moa andry azy mandra-pahalehibeny va ianareo ka hijanona tsy hanambady? Tsy anaka, fa mangidy lavitra ny nanjo aho noho ny nanjo anareo. Fa ny tanan'i Jehovah efa nahenjy ny amely aho, dia samy nanandratra ny feo indray izy ireo vavy ka nitomany. Ary Orpa dia nanoroka ny rafozam-bavany, fa Rota kosa nisikitra tamin'ny any. Ary hoy izy, indro ny ravavinao lasa nody ho any amin'ny fireneny sy ny andriamaniny, ka mba miverena ianao koa anaraka ny ravavinao. Fa io Rota, aza manery ahy handao anao sy hiala amin'ny fanarahana anao, fa izay alenao no alehako, ary izay toeranao no toerako, ny firenenao no fireneko, ary ny Andriamanitro no Andriamanitro. Izay tany fahafatesanao no hafatesako, sady any koa no andevenana ahy. Ataon'i Jehovah amiko an'izany, eny mihoatra noho izany aza, raha tsy ny fahafatesana ihany no ampisaraka antsika. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana, ny finaina izay ho antsika an'io ka raha netsika teo Rota toko voalohany 2:1-7, dia tantarany amin'ny Naomi sy ny rahan'ny Rota taminy. Rehefa niverina ho any Betlehema izy. Ahoana izany olona misafidy hanompo an'i Jehovah izany? Fanontaniana mipetraka izany rehefa. Manaraka ny olona manompo azy. Izany rehefa. Manaraka ny olona manompo azy. Toy ny 2:9. Fa io Rota, aza manera-handao anao, ary ny Andriamanitro no Andriamanitro. Nandà tsy handao an'i Naomi Rota, ka nisafidy anaraka azy. Fantatry Rota ny fambonian'ny Andriamanitrinao, na fony sampy ny Moaba firenena izy, ka nitodika tamin'i Jehovah. Arak'izany, ny olona rehetra misafidy ny hanompo an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy, dia tsy maintsy mahafony sampy ny fireneny ka miomina olona manompo an'i Kristy. Koa raha te hanompo an'i Kristy marina ianao, ary io ny sampy rehetra, ka miarah amin'ireo namanao izay tena manompo marina ny tompo. Izany ry havana, ny faharoa tena marina ho an'ny tompo. Ny olona misafidy hanompo an'i Jehovah, vonona hiaritra fahoriana. Hoy ny 2:7. Eny mihoatra noho izany azy, raha tsy ny fahafatesana ihany no ampisaraka antsika. Na dia fanambarany Naomi tamin'ny Rota aza, ny hamafin'ny fahorianany aretany avy tamin'Andriamanitra, ny tsy fahafahan'ny Naomi hanambady intsony, tsy niova hevitra i Rota, satria vonona hiaritra izy. Eny, hatramin'ny fahafatesana azy. Izany dia noho ny finoana an'Andriamanitra. Modely ny finoana tokony hananan'ny olona misafidy hanompo an'i Kristy izany. Tsy mihevitra izay mety ho fahoriana hiaritra aminy, fa manara-dia amin'ny fahatokinan'i Jesosy Kristy. Aza atao sakana tsy hanarahanao an'i Kristy ny fampitahorana ataon'ny hafa aminao, fa manara azy amin'ny finoana. Izany ry havana, afatra tsara ho anao izany, atsara ny fiainanao, atsara ny tokantranonao koa voninahitr'Andriamanitra iry any. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra noho ny mofinaina nomenao anay, izay milaza ny amin'ny olona misafidy hanompo anao Andriamanitra,
dia ny manaraka ny olona manompo azy ny vonina hiaritra fahoriana koa na ny mangidy indrindra azy. Tompo, mivavaka aminao izay ho an'ny firenenay, vonjeo arovo ny firenenay ary mametraka izany ampelantananao ny mahasoa ny vahoaka malagasy dia ny amin'izay hanarenana izany. Tompo, tanterao izay mahasoa anay. Mivavaka aminao izay ny anasanareo marary, ny hitahinao ny asa fitsaboana, ampinono ireo azony manjo, vonjeo ireo mahatra sy sahirana ka tohanao ireo maharesosekolona. Tsonjovo ireo any am-pigajana. Tompo, tao fiazakazanay, ny asa fivelomana, fikasana tsara rehetra ny fianarana dia miarovanay. Mivavaka dia tao amin'ny Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay, nampiombona anay koa mivavaka manao hoe: rahanay eo izay ny an-danitra, ao masinga anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny an'izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay miloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isa finoana riavana malala ny tsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra aloha amin'ny fiadanana anie hahatonga anareo voatokana tanteraka ho azy, ka arovana avokoa anie ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo mba tsy hanatsiny amin'ny andro avian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mitana ny tokony omeny Andriamanitra izay miantso nareo ka ho efainy izany. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.